Mesa se andar saiável, fifalina was, fitaína was, raizão puxa cá. Me faz falta, me faz, já não tava maluria. Se fantasma, fifa mis azeli, mano, pide na ai, onde mantine lancia vendite. Mi saíra na manara masuai, se fatanga, fazio vamiti no mi adiai, kana ina sabe mi chan, se anzava maura, se fatanga, fifa mis adeli mati de mai, ande mati de lancha vendite. Mi saíra na manara masuai, se fatanga, fazio vamiti no mi adiai, kana ina sabe mi chan, se anzava maura. Mi casa le funi sanante, ir favar uma utica. Mi fabulosa quiz, acenda reto na segula na quilha. Via dana na was faz, sambara na was raizão puxa cá. Me faz falta, me faz, já não tava maluria. Se fantasma, fifa mis azeli, mano, pide na ai, ande mati lancia vendite, não me saíra na manara masuai. Se fantasma, fazio vamiti no mi adiai, kana ina sabe mi chan, já não tava maluria. Se fatanga, fifa mis azeli, mano, pide na ai, ande mantine lancia vendite, não me saíra na manara masuai. Se fatanga, fazio vamiti no mi adiai, kana ina sabe mi chan, já não tava maluria. Kana ina sabe mi chan, já não tava maluria. Kana ina sabe mi chan, já não tava maluria. Já não tava maluria. Já não tava maluria. Ianareo faly miarahaba antsika amin'izao harivariva ny alakamisy andro na tsy diso amin'ny enina sy fefany na sy fatelo ny hariva aty Frantsa, ny Madagasikara zao amin'iny izy teo amin'ny valo any. Androany dia tsy hanala kasikety satria mbola tsy tapaka le volo, tsy tratrako le izy topoko ialako tsiny raha tsy mahalala fomba ihany le na le manao an'le kasikety na le volo lava loatra, mba nio loko kely zany androany aloha fa mba ialana tsiny topoko. Miarahaba antsika nahatratra no fiteny, nahatratra ny taona roa amby roapolo sy roa arivo, ary tsy fiteny koa ny hoe hitondra soa antsika ny ity taona ity, tena tsy fiteny zany, fa hitondra soa antsika ny Andriamanitra zay tompontsika tsirairay aby, ary hanambina ombantsika amin'ny zavatra zay ataontsika, hanalavitra antsika amin'ny ratsy, ary ahatanteraka izay fanindrintsika tsirairay, ampahendrena sy ampamarinana, ary hanome fahasalamana sy fivana goavana
amin'ny firenena malagasy zay tena mahakarary antsika loatra satria raha tsy eo zany zavatra zany tsy de misy tsisy varany ny isian'itony fandaharana itony ka izay no tena zava-dehibe. Tsy mifankahita elaela tsika satria ny antony dia araky ny lazaiko anareo hoe tsy salama ny tena ary tsy maintsy mila fitsaboana mba ahafahana mitohy sy miaina tsara amin'ny fiainana normal ka mba mitovy amin'ny olona rehetra, mahazaka ny takon'ny olona rehetra, dia tsy maintsy nisy intervention lourde natao ary tsy afenina fa vita soamantsara zany zavatra zany. Taoriana kely indray nefany dia tratran'ity le Covid ity de tsy maintsy naka aina kely mihitsy fa le Covid aloha tsy de nisy efehany firy satria efa le Omicron le izy mba isaoran'Andriamanitra be dia be. Hatreto aloha zany aloha de mbola pozitif fa de nisy efehany loatra hoe ahoana ny tena fandehany. Ho an'ny hafa atoroko hoe ny Doliprane sy ny fisotroana rano be dia be no tena zava-dehibe, rano matimaty na rano mafana mihitsy no tena zava-dehibe. Hitako eto daholo nareo mpanaraka anahy ary nareo fidèle miarahaba antsika rehetrarehetra, tena tsy afeniko fa maro ianareo miantso hoe fa aiza ianao ry zokibe, aiza ianao rahalahy, aiza ianao ry anaka. Tena niezaka any aho tamin'ny faran'ny volana desambra iny fa tsy afenina anareo fa noho ny hery sy ny tanjaka lany teto dia valaka be ka ny 25 desambra ny hariva dia voatery tsy maintsy niditra hôpitaly ary fahitany le ry dia aleo aloha haka-repos kely mihitsy. Tsy afenina fa na za mbola miresaka zao ara, mbola miambakavaka kanefany zay no nandefasako an'le hira teo hoe matoky aho fa Andriamanitra no miaro ahy ary raha mbola eo izy de tsy hanan-java-mahory aho satria ho lavitry ny haratsiana sy ny faharatsiana. Ary zay zavatra zay no tena atokisako satria raha omaly aho zao nanoratra hoe hanao fandaharana aho androany de tsy afeniko anareo fa tam'roa, tam'y telo, tamin'efatra ohatran'ny valaka be zany ianao zany am'le fean'le Covid zany satria lasa Covid lent le izy tompoko. De Covid lent moa zany sa long, zany hoe maharitra zany ianao pozitif fa tsy contagieux intsony sady tsy mandray intsony koa zany amin'ny olona satria nahavita vaksiny moa ny tena. Kanefa na aiza na atsy zany, raha vao mi-s'exposer mihitsy ianao any amin'ny toerana mangatsiaka zany de tonga de mirongaronga be le dala. Somary mivoaka kely moa ny tena natao anatin'ny efa tapitra le période d'isolement zany dia dia nahita an'izay le somary tonga de valaka ary vizy an'izay. Fa rehefa tonga ny amin'ny 5 mivavaka ny tena hoe tsy hatateraka an'ity engagement ty indray ve tsy mety le mamitaka an'le vahoaka de tsy afenoko anareo fa rehefa tonga tamin'ny 5 sy fahefany, même pas fahefankadiny après dia ho an'izay mino ho an'izay tsy mino tsy rarahako. Fahefankadiny après dia en forme le ry nitsangana teo am-pandriana izy de nanomboka niomana izy. Nalefadiko arakaky hoe hanao émission nga ianao zao? Ie hanao émission aho. Tsy hitanao ngaha nataoko publication any? Za tsy manaraka Facebook. Mino ve anao fa ho vitanao zany hozy izy? Vitako. Jereny tsara ary toa lasa en forme be hozy izy. Tsy avamiko aho fa de en forme fotsiny eo aho ka ny tiako lazaina de zao hoe ny zavatra mitranga rehetra dia tsy voatery ianao olombelona na ny fahaizanao, na ny herinao, na ny fahatanjahanao no ahatongavanao amin'ny tanjona anankiray.
fa zavatra ray fotsiny tsy ampozinao mitranga dia vita ianao ary iny tsy ampozinao iny le hoe fa ahoana no nahatonga an'iny, avaiza iny le aza tsy nampoziko iny, voa ianao vao tonga saina. Ka de ihaino an'ity hira anankiray ity tsika alohan'ny hidirantsika amin'ny tena fandaharana dia aveo tsika miditra amin'ny fandaharana zay zavatra mitranga amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. De tsika moa dia hanao todika ihany koa tsika nitranga tamin'ny 2021 ahafahantsika mijery ny 2022. Arak'le teneniko teo hoe samy hafa ny olona manana an'Andriamanitra sy ny olona tsy manana an'Andriamanitra. Pasteur Jocelyn Ranjarisoa dia tanora niara nilalao tamin'ny tena ary tsy mbo nanana hoe ditra hoe ahoana zany pasteur zany ary dinamika miazakazaka izay foana izy tamin'ny fahatanorany ahy ary fiakarany an'io tamboho io nefa n'izy no fohy indrindra zany taminay a. Fiakarany an'io tamboho io de rapida be mihitsy ary nisy toeram-pianaran'izay moa zany misy manga maniry eo a, ary io manga io indraindray zany masaka le izy, de ny zavatra tena mahafinaritra anay zany dia mangalatra e, tena tsy afenina hoe mangalatra ny manga io zay rehefa lahady satria sisy mianatra ao amin'le toeram-pianarana, tery Andravoahangy ambany tery zany a, ty ambanimbanin'ny Raimboay aty, dia i Jocelyn no miakatra. Ary tamin'izany Jocelyn de tsy mbo tia tena hoe azon'i Jocelyn ny manga, de Jocelyn aloha mihinana. Fa atsipin'i Jocelyn, tiany anana, tiany anana, tiany anana. De iny izy mirisika be ny tenany izy maka an'le ho anazy sisa, mba samy tamin'izany zay teo amin'ny enina fito lahy eo ohatran'izany valo lahy de samy mahazo manga tsirairay aby na roa aby. Fa Jocelyn aveo midina avy am'le sorta keliny iny, misy paosy, de mangarony azy, mitovy ny eny rehetrarehetra. Tamin'izany Jocelyn de efa nahalala anzara tompoko, ary tamin'izany Jocelyn, pasteur Jocelyn, miala tsiny tompoko, de efa nahalala an'izany hatreo fanendrentena, normalina be raha mpitandrina pasteur Jocelyn amin'izao fotoana izao. Ny teny amiko nareo hoe secte izy na tsy secte, tsy miditra am'izany aho. Satria tsy fantatro ny fanapahan-kevitr'Andriamanitra any ambadika any, any ambony any, amin'ny zavatra ohatran'ireny. Fa raha tsy afeniko aloha dia maro ny mivavaka ao amin'ny amereux, ary rehefa mahita ny pasteur Jocelyn ianao dia fiera mandray ny tanany satria tanora niara lehibe taminao ary manompo an'Andriamanitra, manompo an'Andriamanitra ary tsy mitsahaja midera an'Andriamanitra. Zay ny amin'iny ka dia alefako ty hira ty hoe manana anao pasteur Jocelyn. Samy hafa ny manana an'Andriamanitra sy ny tsy manana an'Andriamanitra tompoko satria raha hitako amiko fotsiny zao a, tena lazaiko anareo fa any aoriana any mety hisy ny fijoroana vavolombelona ahafahanareo mahalala hoe ahoana tokoa, inona ny zavatra mitranga, ahoana ny fandehany, fa tsy possible zany hoe ianao tonga fotsiny tety ambonin'ny tany zany, de ianao no tena midiriger ny fiainanao, tsy possible zany. Dahory aho, to pasteur. Efa retraky ny fiainanao, tsy nahita izay nombany intsony. Sakala tanaty ny famonjam-poao, tsy hay fitsony izay natao. Sofato ianao nanarinahy, nampitraka namonjy ny fanahy.
Musica di non verità tuonati più Isai non giace di fuku Marana Kupo fa marana Yuvani Fiana kupo Tawamina Sinade Inarana Jayana See what turns on me, the eye of you, let to start it now. Manana, the birth of Manana, you and me, the eye of you, now I need now, see my name. Inarana Jayana See what tu isami Via la tu La tu storia If I like you shine tomorrow Scenery designed by the two Saikala, sakala, tinggi pangusang buwan Siya, itu design kau Sifatu, yang mau naik-naik Bisa, memusik di panai Musicà di non verità tuonati tu Isai non salsa di fuku Manana tu pofa manana Yuvali Fiana kupo Tawamina Sinande Inarana Jayana See what tu isami Fiana kupo Samina Manana You want from Manana Fiana kupo Tawamina Sinande Inarana Jayana See what tu isami Fiana kupo Samina Summertime
aminy fianako atotsarina tsy ho toizany fiainako tena hoe miditra any anatin'ny vatanao ray manontolo any, any amin'ny fanahinao, any amin'ny fonao, any amin'ny sainao any, le tononkira ary tsy afenina fa oui bonsoir taty, tsy afenina fa mpanonjanonja be ny any, mampanembonembona be ny any ary tsy ary manana didy sy andraikitra foana ianao zany rehefa mahazo anatra ohatran'izany hoe manana anao e. Ary le fananana anao dia midika hoe andraikitra sy adidy ary iraka. Zany angamba no mety mahatonga ny tena tonantonana manao an'itony zavatra itony, ka na dia efa tsy salama na dia efa tsy salama ary dia mbola mitonantonana manao an'itony zavatra itony. Possible mety ho tapanaovana azy eto ny safotra na misy zavatra tsy mety, kanefa na izany na tsy izany, mipetraka eo am-pelantanan'Andriamanitra foana ny zavatra atao. Anao tsy hakely vetivetiky tsika ny amin'ny zavatra nitranga tamin'ny 2021, indrindraindrindra tamin'ireto le akama nodimandry. Tamin'ny 2021 iny no misy rahalahy tena akaiky ahako, François Bedo, nodimandry, ary tsy afeniko fa tena tohana mihitsy ny tenako. Ny tena atao hoe mpinamana ary mpirahalahy tsy voatery mifankahita isan'andro. Tao anatin'izany kategoria izany ary tao anatin'izany atao hoe namana akaiky izany Andriamatoa François Bedo. Rehefa tamin'iny faraparan'ny taona iny dia lasa ihany koa ary nodimandry ihany koa ny akama James Saratsima. Maro ianareo no tsy dia mahalala loatra ny relation anay sy James Saratsima. Tany amin'ny taona 2012 zay, 2011 zay no manomboka 2010 zany nanomboka niara-ny tolona. Ary anisan'ny zavatra tena nahafinaritra ahy dia izao taminy dia le verve ananany, le herijika zany entiny ao anatin'le tolona, ny azy zany dia tena hoe tena makarary ny fony mihitsy zany, ary tena nakarary ny masom-panahiny mihitsy le hoe firenena malagasy mahantra. Tokony ho fantatrareo fa i profesera James Saratsima dia mipetraka ela taty an-dafy, ary ny vadiny dia psikôlôga izay raha tsy diso aho. Maro tamin'ireo mpitondra fanjakan'ireo na ny amin'izao fotoana izao ary no nandalo teo ambany fitsabon'ny vadiny profesera James Saratsima. Efa maty moa, maty alohan'ny profesera ny vadiny, ary ny nahafaty ny profesera dia Covid ihany koa. Natahotra moa izy ary tena docteur akama no nitsabo azy tany Madagasikara avy any La Réunion, miala avy any Betafy mihitsy, niakatra tany Antananarivo no niezaka nitsabo azy, ary nandà mafy mihitsy izy tsy hiditra hôpitaly satria ny zavatra noteneniny dia hoe ararotin'ny rahalahy vonoina ao aho raha miditra hôpitaly. Kanjo moa tsy maintsy nampidirina ihany izy satria tsy izy ny tompony nihevitra intsony amin'ny farany, fa rehefa valaka ianao dia tsy maintsy ampidirina dia maty tany amin'ny hôpitaly izy. Tsy midika akory zany hoe nisy namono izy na hoe ahoana, fa ny afany moa zany dia hoe azo ampidirina any fa ararotin'ny rahalahy vonoina any.
Ny fomba fankalalana sy James Aratsimo a de le tolona natao nanohatra ny fitondrana Andriamatoa Andry Rajoelina zay nanomboka même izy nanao prestation de serment tao Mahamasina iny, dia nisy le hetsika natao tao Ambohijatovo tam'ireny zay de efa niaraka. Ka rehefa candidat ka ni-éliminer ny Andriamatoa Andry Rajoelina sy ny ekipany, candidat à la présidentielle zany, io zany ni-éliminer na tsy ahoatra-ahoana eo, ho anareo zay tsy mahalala ny tantara dia tsy ni-participer akory donc nareo zay miteniteny hoe 0,5% de tokony ho fantatrareo fa niecartena rehefa le HCC faharoa ny tenako. Dia afaka nanolotra candidat tam'zany andro zany dia niconsulteko miakama, ny namana James Aratsimo fa ny olana tam'zay andro zay de fantatray fa ho potehan-dralahy foana na izany James Aratsimo de nalao hipetraka satria ny information navy tam'zany de efa mazava ny baolina hoe Ianna no lany eo. De hoy aho taminazy tam'zany hoe aleo tsika mipetraka, de toute manière tsisy olona akory nidina teny an-dalambe mba miaro atsika dikan'izany tsy ilain'ny olona ny fisiantsika, il faut le reconnaître, tsy fantatry ny olona tsika, tsy manana légitimité akory tsika hioraka satria rehefa misy hetsika ka tsisy vahoaka de dikan'izay tsy haninona ianao, tsy haninona zay tam'zany, force de le reconnaître. Dia taty aoriana moa ny tenako namorona ny tiako ho fantatrareo zany, ny tenako no fondateur ny Monde Justice, Monde virgule Justice. Ahy manokana iny tsisy miaraka amiko amin'iny fa tsy maintsy natsangana ny Monde Justice Madagasikara. Tao anatin'izany Andriamatoa James Aratsimo ary ny Monde Justice dia tsy natao hanao politika fa observatoire politique, surtout miady amin'ny injustice sy ny corruption quelle que soit leur forme. Zay zany de izy, société civile ny Monde Justice ary rehefa nanomboka niaraka tam'Ravalomanana namory zareo dia voatery tsy maintsy nisaraka, zay no tantaranay fa ny Monde Justice mbola mi-existe à Madagasikara, ho avy ny fotoana isehoany ny Monde Justice vaovao satria tsy maintsy olona tsy manana fakam-panahy handeha hanao politika no manao an'izany zavatra zany, satria ny Monde Justice de tsy misorona na ho an'ny mpitondra na ho an'ny mpanohitra, ohatran'io zavatra ataoko io, rehefa mety dia torahana voninkazo, rehefa tsy mety de tsy maintsy aleritena ny opinion hoe misy zavatra tsy mety ataon-dralahy, de tsy maintsy miteny. Zay no atao hoe société civile zany, tsy momba ny atsy izy, tsy momba ny roa, fa rehefa misy zavatra tsy mety de tsy maintsy miteny izy na ho an'ny atsy na ho an'ny roa. Zay zany le zavatra mitranga ary tsy afenina fa voadona ihany ny tena satria mpiara-mitolona akaiky, mpiara-piazakazaka tao anatin'izany atao hoe fametrahana ny mieux vivre tany Madagasikara zany Andriamatoa James Aratsimo, ka dia zao moa za vao miteny zany hoe rary fiononana ho an'ny fianakaviana, ho an'ny reto zanany, fa tsara tokony ho fantatrareo any amin'ny miteny reny hoe James Aratsimo no namorona ny Monde Justice, diso zany tompoko, Fleury Rakotomalala ny tompony ary izy no namorona azy. Monde Justice nitsangana voalohany dia Monde Justice taty Frantsa dia nanangana ny tany Madagasikara. Zay zany aloha tokony ho fantatry zay. Tamin'ny faraparan'ny taona iny dia nilaza hoe araky ny efa fantatrareo dia hanomboka ho any élection présidentielle aty Frantsa
ary anohana ny Andriamatoa Emmanuel Macron takany tamin'ny voalohany tamin'ny 2017 ny tenako inona ny antony. Voalohany aloha raha jereko sy mitazana amin'ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao dia tsy manana garantia amin'ireto hafa amin'izany atao hoe tena hitondrana an'ilay firenena frantsay ny teneniko io zany, ka tongavana amin'ilay zavatra hoe tena manaraka norme, misy rigueur, misy lalàna mipetraka tsara, misy développement, satria tsy afenina fa maro ny résultat positif rehefa natao ny bilan ary tsy afeniko anareo zany fa anisan'ny ao anatin'ny londona misorona amin'izany fanohanana n'Andriamatoa Macron zany ny akama maromaro. Ao anatin'izany ny tenako ary tsy mitsahatra ny olona miantso hoe ahoana ny idiranay ao anatin'ilay izy. Misy ara-moa akama efa tafiditra any amin'ny tena no nitarika azy ny hiditra tao anatin'ilay mouvement, tafiditra any amin'ny sehatra ambony any azafady amin'izao fotoana izao satria ny asa vitanao araka ny hetson'ny izy teo Ray aman-dreny Ratsirahonana hoe ny asa vita no ifampitsarana. Efa zatra manana an'ilay dynamique amin'ny résultat ny akama dia rapide be ny intégration-ny ao anatin'ilay structure ny en marche. Ka manomboka mafanafana sy manomboka maro le sollicitation zany ao anatin'ity zavatra ity dia ny lakamisy sy ny lahady any no misy ny fandaharatsika. Efa hira kely vetivety fa misy zavatra kely fa misy zavatra diniko. Miala tsiny tompoko dia ho tapahako izy avy eo fa aza matahotra anareo vetivety. Miankasunitita mairezatra kaunilu mitraka banzini laititu tununa anarinana siapandesi firifiri numizakatuana seja ulana siati tuiza panurai sini wantara seisolai piangi tsara na bayeri sini chiara gara una nude sento situma Asicina miankasunitita mairizacha kaunilu michaka banzini laitiku fununa anarinana siampadesi firifiri nunizakatuana seja ulana siati tuiza fanurai sini wanzana seisolai piangizana apayeri sini chiara cara sini sui anyane Sinami nanjamanicha vaniratsiku miara miasahasu namama kiafwa
e matuky famboly voaka amin'ny fitay na matretrika. Voatery tapahantsika izay tsy afenina fa efa prévu tato anaty programma le hira dia ny fifidianana filoham-pirenena frantsay ho araka ny lazaiko anareo teo. Maro ny zavatra valeur zany hitako ary nitombo ny ohatran'ny tamin'ny 2017 ara. Fa raha ohatra fotsiny zao hoe ny resaka Afrika y compris Madagasikara zany dia voafaritra mihitsy ao anatin'le présidence en Europe aloha zany. Marihako zay fa tsy hoe présidence en France. Fa isy zany matoa misy le New Deal zany au niveau en Europe par rapport amin'ny Afrika. Raha tsy diso any amin'ny volana mars any le fionan-dehibe dia possible zany andeha amin'ny zavatra ohatr'izany koa ny frantsay par rapport amin'ny Afrika satria ny zavatra tsapa amin'izao fotoana izao dia mitombo ny vahoaka any Afrika. Ary araky ny resaka moa zany dia hoe après 10 ans 20 ans dia mahatratratra any amin'ny 400 millions nisan'ny vahoaka nisan'ny mponina any Nigeria. Azonao eritreretina ve zany? Zany hoe zany zavatra zany mampiova tanteraka an'le mouvement géopolitique mihitsy na géoéconomique ao anatina stratégie économique ny européenne. Fa cette fois-ci zany tsy mitovy amin'le taloha hoe le approche taloha ary mbola manao an'izany ry Sarkozy tsy afenina le France-Afrique. Fa ny amin'izao fotoana izao zany dia misy an'ity le resaka flux migratoire. Hoe tena lasa enta-mavesatra be ho an'ny Europa zany le fifindra-monina avy any Afrika na avy any amin'ny firenena mahantra fa Afrika moa zany no lasa tena hoe cible amin'izao fotoana izao. Marché cible raha zay no itiavanareo azy. Tsy mampaninona miteny an'izany. Satria samy mahazo daholo izay firenena dondrina ihany no manaiky ambakain'ny olona. Zany hoe rehefa dondrina ny filoham-pirenenanao zany tahaka ny toy ny hoe fitahan'ny olona amin'ny téléphérique tsy andeha ho aizy tonony akory zao ohatra dia ino moa teneniko rehefa avy eo hoe il ne s'agit pas tout simplement de critiquer, il faut aussi donner des solutions. Dia izay le New Deal zay anisan'ny hoe tena hitako hoe avenir lehibe ho an'ny Afrika zany amin'le resaka partenariat par rapport amin'ny Europa zany. Ary ho avy io satria ao anatin'le programma amin'le présidence frantsay par rapport amin'ny Europa zany. Par rapport amin'ny Europa ary anisany ao anatin'le politika an'le président frantsay le izy zany. Zay ny amin'iny. Donc zany tokony ho fantatrareo fa ny tenako dia anisan'ny tena manohana. Ny tenako mbola tsy salama fotsiny moa amin'izao fotoana izao fa any amin'ny tapatapaky ny volana février any dia mety ho sahirana ihany tsika vao mety ho tafahoana rehefa alakamisy lahady zany satria efa tena miditra ao anatin'ny combat tanteraka izay amin'izany ary tsy afenina aminareo zany. Tsy mba dia fombako loatra ny miafinafina ary mandangalanga amin'ny zavatra ohatran'itony satria raha zay no anisan'ny porofo anankiray apetrako aminareo hoe tsy m'intéressé anahy zany hoe andeha hanao politika, haka place politika any Madagasikara zany satria tsy amin'izay niveau zay intsony ny eritreretiko fa zavatra hafa mihitsy no anatin'izay ao. Kanefa na aiza na tsy izany manana an'ilay atao hoe redevabilité ianao par rapport amin'ilay Madagasikara izay tsy afenina fa anisan'ny firenena nahalehibe anao ary nikarakarainao dia tsy maintsy mitsinjo izay tokony tsinjovina araky ny zavatra vita amin'le zavatra mitranga any Madagasikara. Oui, efa misy manontany sady moa ty zany hoe permis gasy pour les franco-malgaches qui viennent d'arriver en France. Io misy lalàna io Lucien Elie Dorin. Tsy maintsy ovainao alohan'ny heritaona izay ny permis anao, zay vao valida.
tonga de valide ilay izy fa raha vao une fois après 1 an dia tsy valide intsony. Raha izay na franco-malagasy ianao na malagasy de dikan'izay tokony amin'iny le fotoana fahatongavanao iny no tonga dia validena le izy, raha tsy diso aho za a, tonga de raha diso aho de mba hazavao tompoko. Hiditra am'tena sujet am'izay tsika amin'ny hoe inona no mila fanazavana manko ary tena hazavaina ny zavatra mitranga ao Madagasikara. Hay tsy mety avadika intsony ny permis malagasy satria nisan'le faux plan nataon'ny dralahy iny le soi-disant digital, fopla daholo izy tena raha ny marina, ary zay anie tsy fantatritsika malagasy. Nin'olona ny renseignements généraux tena miasa be, dia mandeha rapida be ilay information tandremo fa permis voron-tsiloza na permis voron-dolo, ny permis gasy, vidin-dralahy fotsiny de vita, dia eo ianao no taraiky. Marina zany, tadidiko fa toa tsy valable intsony ny permis gasy à partir d'un certain moment, nazahoana azy tany Madagasikara. Maro ny zavatra hazavaina, ny rano manonka, ny rano tsisy, ny délestage, ny valala, ny kolikoly, ny dahalo. Averiko rano délestage valala kolikoly dahalo. Rehefa misy zavatra moa zany, any le prof de mathématique anay zany izay tamin'ny classe de 4e, de ninazy io rehefa mametraka anaty fanontaniana izy de inona ny dénominateur commun? De lasa nampiasaina izy io na taty amin'ny analyse littéraire ara hoe inona ity ny dénominateur commun zany? Inona ity ny zavatra ifandraisan'izany anankiray? De mipetraka mihitsy ity fanontaniana ity eto hoe inona ny dénominateur commun zany hoe rano, na izy tsisy, na izy tonga de inondation, délestage, tsisy ny jiro, na misy rano ara, ny valala, ny kolikoly, ny dahalo. Inona ny dénominateur commun zany? Tsy sarotra ny mamaly an'ilay izy fa tonga de mahitsy be hoe ny fitondram-panjakana. Soit izy tsy ananany le capacité mandravona na mi-résoudre an'le problème, donc incompétence, incapacité, na izy mihitsy ny ao anatin'le kolikoly, ary izy koa no anisan'ny instigateur an'ireto dahalo zay mampijaly tanteraka ny malagasy, mpiompy, indrindra omby any amin'ny faritra atsimo, manomboka atsimo andrefana iny, atsimo ino tizy teo, atsimo atsinanana, iny atsimo iny zany vao manomboka aty mihoatraohatra kely na Tranotsinromandidy ara, dia mahita faisana mihitsy ny malagasy amin'ny asan'ny dahalo. Andao jeretsika ny rano sy ny délestage. Saika ny ino tizy teo, andekaleka fa tsisy rano. OK, on veut bien comprendre. Tonga ny rano, mbola misy ny délestage. En fait ny tena marina de zao, varotra fatihatoka ny jirama, ary tsy voalohan'ny jirama intsony indraindray ny fiolona, zay taxi an'ireto
opérateur amin'ireo les centrales thermiques, amin'le groupe électrogène zany, amin'le fioul, na le amin'le gazoil, zay ahitana miliara maromaro, amina miliara maromaro isam-bolana. Tokony ho fantatritsika zany. Ary tena raha ohatra ianao directeur ny trésor zany ka tsy mahavita trano mijalajala ao anatin'ny iray volana fotsiny, dia ianao ny directeur ny trésor vendrana indrindra teto ambonin'ny tany, du moins tany Madagasikara. Tsisy directeur-na trésor mahantra izany. Afantany tamin'ny andron'ry Maxence zany tena tena teknisianina tsotra zao, tsy nidroboka tao anatin'izany atao halatra zany. Fa rehefa tonga ny 2009 de remarque daholo anie ny directeur de trésor rehetra tao. Tsato be volamena be mavesabesatra. Ny fiara mijanjika tsara Toyota. Trano 2 3 4 tsy mijaly mihitsy ara-bola. Za moa saika hitantaranareo ny tantaran'i Al Capone, satria maro ny Al Capone a Madagasikara. Al Capone dia tsy afenina fa mpangalatra sady mpamono olona. Teraka tamy Brooklyn i Al Capone tamy 17 janvier 1899, ary tany Miami Beach izy maty 25 janvier 1947. Fa tao anatiny zany atao hoe nisinga Al Capone zany tamy resaka contrabande, trafic d'alcool, tamin'ny andro dans les années 1920, dia maro nampitondrain'izany atao hoe Al Capone faisana zany. Ary nge Al Capone nefany de zao, ohatra zany ianao raha hiresaka an'izany atao hoe massacre de la Saint-Valentin zany, raha tena hanaraka ianao hoe inona ny tena tantaran'izany Al Capone zany, de izy ny chefin'ny mafia aloha zany tany misy izy teo tany Chicago. Alfonso Capone ny anarany, izay natsoina hoe Al Capone. Azonareo raha mijery an'le film an'ilay on va dire hoe Scarface fotsiny, fa adinoko le acteur iny dia izy manko le surnom zany de Scarface na balafré. Nge Al Capone dia niaina tao anatin'ny fijaliana izy, ary rehefa niaina tao anatin'ny fijaliana izy de niainga tao anatin'izany atao hoe fitsiriritana. Un petit comptable, hirakiraka ampanaoviny ny olona, opération à gauche à droite, petites opérations. Ary rehefa nanomboka hitan'ny Al Capone hoe afaka miainga, dia nabotsin'ny Al Capone ny sandriny, ary il a mis tous les moyens de son côté, Al Pacino, merci Ghost Rossam, dia nanomboka ny élimination physique, ny assassinat en bande organisée sy ny karazany. Fa zao ato ambadika andriamatoa Al Capone, ary zay ny tena nampalaza ny Al Capone. Ahafahanareo mahalala hoe maro ny Al Capone ao Madagasikara. Atao amin'ny main droite izy zany, il assassine, il élimine, il fait de la contrebande zany en matière d'alcool, interdit zany tam'izany. Atao amin'ny main gauche izy, il tend sa main aux pauvres. De misy fizarana sakafo ho an'ny mahantra. Al Capone anisan'ny nanomboka an'izany voalohany. Fizarana sakafo ho an'ny mahantra, fanomezana akanjo rehefa tonga amin'ny fety sy ny karazany, dia i Al Capone no anisan'ny nanao an'izany, ary tena nanokana mihitsy budget
anaovana an'izany zavatra zany ho an'ny mantra. Ka teo no nasarotra ny inona izy teo ny autorité américaine hoe satria le bandy zany hatrany mametraka mera. Mametraka tompon'andraikitra ao am'le firenena, Chicago sy ny karazany, noho ny fananany vola de vita an'le ry. Misy Al Capone ohatran'izany ao Madagasikara mahavita mametraka mihitsy hoe filoham-pirenena dia manao zay tanin'ny kibony izy aveo, managadra olona, de ny vadiny mody manao fizarana ho an'ny mantra na mpanao foty na ohatran'izany de manome camion amin'ny fokontany. Fa atao amin'ny ilana izy. Tsisy sentiment mihitsy amin'ny afera miaraka amin'ny filoham-pirenena. Ka ray any amintsika moa zany tsisy hoe gouvernement fédéral, fa raha mba nisy zany dia mba mety ho avitra ihany le malagasy kely. Fa le any amintsika zany de le mpitondra dia ao anatin'le environnement na ao anatin'le atao hoe club mafieux mihitsy am'le izy. Oui, nalain'ny andriamatoa Pablo Escobar tahaka ny zavatra nataony i Alfonso Capone. Dia marihana fa Alfonso Capone dia d'origine italienne. Tany Brooklyn izy vao niteraka ary tany Miami izy no maty. Balafy reny ny surnom. Izay zavatra eny tiako hazavaina hoe ato amin'ny ilany lalahy mody manao zavatra tsara. Tena malahelo an'le malagasy, malahelo mahatsiaro anareo foana isan'andro. Ato amin'ny ilany izy, zay manimbatrembana anazy de na any Tsiafa na any Antanimoro. Na mety maty mihitsy. Zao zavatra lazaiko anareo. Iresaka rano, surtout i délestage io, resaka vola be io. Miliara amina miliara io. Averiko ihany, miliara amina miliara io ary ny fitondram-panjakana de tena tompon'andraikitra tanteraka amin'io. Matoa mibotsina sy matavy ohatran'ny kisoa ohatran'ireny ry Rasoamaromaka, de anisan'izany i Jirama. Matavy azy. Zany hoe raha hieritseritra ianao zao, jereo tsara anie. Efa tamin'ny andron'ny Andriamatoa Rajaonarimampianina ny tokony hanomboka ny volobe. Au moins centre, 3 centrales hydroélectriques. Zany hoe miala tanteraka am'le termika zay lafo be zany, nefa matanjaka kokoa ato am'le centrale hydroélectrique zany amin'ny alalan'ny barrage, dia tsy miainga mihitsy le izy tao anatin'ny presque 3 ans zao. Satria inona ny antony? Tapaka ny finanan-dralahy ao anatin'le izy. De rehefa mahazo vola ry zalahy, avy aty am'le Jirama, travaux publics, aménagement de territoire, sy ny zavatra hafa ihany koa, dia ato amin'ny tanana ankavanana izy manao an'izay ka raha miditriditra ao anatin'ny afera io na ohatra fotsiny raha hoe Fleury Rakotomalala zany iny manao offre hoe zay koa manana centrale thermique amidinay Antsasabidy mihoatra amindreo. Satria aza adininareo koa. Fa na any amin'ny consommation koa ry zalahy de mihinana. Raha ohatra hoe vous n'allez pas discuter sur les exemples. 1500 litres ny laniny gasoil, de vitan-dralahy midoublé azy 3000. Zao heure ny fonctionne ny groupe anankiray de vitan-dralahy midoublé an'iny. Zany finanana daholo zany. En combine, zay mahatonga ny olona maika hoe ho DG-n'ny Jirama zany satria saotsy be ao. Ary ny olona ho DG-n'ny Jirama de tsy maintsy akaiky ny filoham-pirenena tompoko na akaiky ny Al Capone.
Pablo Escobar hoy tsika. Fa Al Capone no tena akaiky kokoa satria i Al Capone de tena tsisy sentiment mihitsy raha vao manimbatsimbana ny businessiny ianao. Azavaiko manko zay rehefa zao. Vola be io délestage io ary amina miliara maromaro mihitsy tompoko rasoa Maromaka. Ay lasa rasoa Makamaro. Ah oui, oui, oui. Vous n'avez pas tort monsieur Eric Mustapha hein. Vola maromaro io. Eto amy rano, inondation. De zao. Anjaranao Ramatoa Lalao Ravalomanana no miaro tena ary mamoaka document. Miteny hoe tsy tamin'ny andronao dia efa autorisé ny Rambolay amin'ny tany lonaka. Asa raha tadidinareo le tany teo amin'ny waterfront le misy ganaganareo. Ary mba mahafinaritra ery tamin'izany mahita an'le ganagana eo, na de hoe tany feno tsikafo na rano. Fa rehefa nataona enquête zany de lazainy lalao hoe Lalao Ravalomanana nanome ny autorisation an'io. Fa rehefa tonga zay de voatery ny exécuter satria efa tany anentana an'le olona le zavatra. Anjaran'ny Ramatoa Ravalomanana zany no miteny an'izay. Zao le izy a. Excuse fotsiny le hoe tsy Andriamandeha na inondroa no misy hoe projet nataon'ny Ravalomanana teo aloha. De nilaviny Andriamatoa Andry Rajoelina sy ny ekipany, surtout Andriamatoa Ajo. Fa saingy zao, matevina loatra, tsy afaka miala mihitsy ny fitondram-panjakana am'zao fotoana zao hoe azo atao tsara mihitsy na sanatria raha Ramatoa Lalao Ravalomanana no nanome ny agrément na ny accord anaovana Rambolay, azo atao tsara mihitsy ny mandany n'inona vola atao de domazena le olona satria zava-doza ho an'ny firenena le izy, zava-doza ho an'Antananarivo. Rambolay Enjala le toerana. Donc tsisy toerana intsony zany. Tsy maharaka intsony le Mare Masay sy ny toerana hafa mirécupérer an'le manangona an'le rano mihoatra. De zany makeny Anosy, makeny Behoririka efa tampona tretitretrina daholo. Satria Rambolay Enjala avy aty ambony le izy, na Rambolay Enjala avy any ambany. De ary tsy eo amin'io waterfront io ihany no misy Rambolay. Zao ny zavatra lazaiko anareo. Misy amin'ireo olona ao anatin'ny fitondram-panjakana ireo dia manana camion maromaro ary mividy tany eny amin'iny lalana makany Mahitsy iny, tendrombohitra zany, de ahetry ny tendrombohitra dia any aminy ianao no mividy tany ary tsy maintsy ny camion-ny no mitaona ny entana. Al Capone ihany io. Mitaona ny tany de manototra ny taninao. Tany hoe ny tompon'andraikitra zany ara-panjakana ofisialy mihinana. Ny tompon'andraikitra mpametsaka, Al Capone zany, mihinana. Fa rehefa tonga amin'ny mihinany tady kirarony, mihinany rano maloto, taingina an'ireto 4x4 amphibie, sarety zany, dia ny vahoaka malagasy no mihinana tady kirarony ary maty tsy tra-drano rehefa ienjeran'ny mur de soutènement amin'ny toerana anankiray na hoe latsapotaka hoy isika malagasy amin'izany fotoana izany. Tandremo. Tena tonga de tononoko hoe ny Ajo Andriananarivelo no tompon'andraikitra voalohany amin'io resaka tondra-drano ao Antananarivo io. Eny fa na de Madagasikara ara satria tsy ao Antananarivo ihany no misy ny Rambolay fa na hatramin'ny Fianarantsoa ary.
Ny ao Antananarivo dia merana Antananarivo satria ny procédure dia miainga avy any amin'ny mairie dia avaly izy eny ny aménagement de territoire. Zany hoe eto zany de miandry ny vahoaka zany ary mitazana ny vahoaka hoe ao anatin'izany business zany ve Andriamatoa Andry Rajoelina sa tsia? Satria ny zavatra iainy zany de hoe voatery tsy maintsy ny annulena ny fambolen-kazo natao tany Maroantsetra noho ny fiakaran'ny rano ary orana indray andro any de atoditra Antananarivo mihoatra ny valahana ny rano misy olona maty dia voatery tsy nalefa nianatra ny mpianatra noho ny sécurité sy ny karazany fantatra nefany hoe izy aby ny tompon'andraikitra amin'ireo rambolay ireo. Izy aby ny tompon'andraikitra hoe tsy miala ny tsikafona taloha manko tamin'izany andro tadidiko tsara mihitsy. Manala tsikafona teo Anosy Ramatoa Céline Ratsiraka dia mehy Antananarivo. Loza koa antsika Antananarivo aloha tsy afenina. Tsy afenina. Antananarivo zany dia tsy tompony ny fandraisana andraikitra fa rehefa misy zavatra tsy mety indraindray ara akipy ny masony fa mingonongonona ao an-dakozia any eo izy na ao amin'ny salon any eo izy menakavy dia tsisy zavatra vanina ary efa tratran'ny manipulation izy takany tamin'ny andron'ny Ravalomanana diny izy menakavy midina an-dalambe daholo. Mino ary tena inoko malgré ny folaitra nataon'ny Ravalomanana maro ny olona nanenina nanongana ny Ravalomanana. Tena inoko zany. Satria rehefa nisy koa ny fotoana dia nanembonembona hoe hafa ihany dadabe Tsiranana, hafa ihany Ratsiraka, hafa ihany dadabe Ravalomanana, jereo firy kilometra ny lalana vita. Efa tokony tamin'ny andron'ny Ravalomanana anie ny vita Ambilibe Dego Efa tokony tamin'ny andron'ny Andriamatoa Hery Rajaonarimampianana anie ny vita Voemara sy Ambilibe jereo ny lalan'ny Tamatavy ty. Potika. Miverina tamin'ny taona tany amin'ny année 80 tanoany. Ka tonga eo amin'izay zavatra zay mihitsy tsika amin'izao fotoana izao hoe fantatra ny tompon'andraikitra amin'ilay zavatra tsy mety ao amin'ny firenena. Roviana zany no soloina PDS Andriamatoa nainona indray tsy tohany. Roviana no asorina ao anatin'ny gouvernement no faute grave satria lasa crime ilay izy, nisy olona maty. C'est un acte criminel. Jereo fa nany Digara, gazety hitako vao teo, dia efa hanomboka ICD. Ka raha misy digy anankiray fotsiny eo, pika indray mandeha, 67 hectares Ampefiloha, tafiditra ao anatin'izany. Raha tsy diso tamin'ny taona 1968 nisy an'izany farany, dia ho hitanareo ao. Eo zany ny fanontaniana mipetraka hoe satria raha mangina amin'izany zavatra zany Andriamatoa Andry Rajoelina, tsy maka fanapahan-kevitra Andriamatoa Andry Rajoelina manisaka ny naina indray tsy tohany hoe miala lahy fa trop kosa ny zavatra nataony lahy. Miala lahy Andriamatoa Ajo Andriananarivelo fa trop ny zavatra nataony laisany dia midika izany fa nisy amin'ilay mitsikombamomba ao anatin'izany atao hoe rambole sy ny resaka fanotofana tany ao Antananarivo na ny amin'ny faritra ny filoham-pirenena. Tsy andrenesam-peo ilay Premier Ministre. Tsy andrenesam-peo. Za moa zany dia efa miteny anao Andriamatoa Andry Rajoelina. Tsy io Premier Ministre io mihitsy no aharo anao. Tena miteny anao. Fa ho avy ny fotoana hoe vadian'io tapika ianao dia atsiaro amin'ny Fleury Rakotomalala ianao amin'izay fotoana izay. Tena tia ilay nitenen'ny Fleury. Taka niteneniko an'ilay rangahy izay hoe ity olona ity namadika anao voalohany.
fa tsy nino ahy izy. Rehefa lasa le olona nanohana ny ravalomanana, teo le olona vao tonga saina hoe marina ny teninao. Misy mba analizy mba mipetraka ihany, ary tsy hoe rehefa mametraka an'le observation, ny aty amin'ny za tsy mpanohatra fa ialako tsiny aloha, manao ny asako amin'ny mampanao gazety aho, mi-observer amin'ny maha société civile aho, amin'ny maha lanceur d'alerte aho, ary ny tena tsy itovizan'ity fandaran'ity amin'ny fandarana hafa de manome solution. Solution anankiray zao zay tena hoe satria scandale le izy, c'est un acte criminel, misy olona maty, ary maty bonheur. Dikan'izany na mimerana démissionne pour incapacité, pour incompétence. Efa fantatra tsara fa ny mois de janvier de ho avy ny orana, manomboka faraparan'ny volana desambra iny de efa jojojo ny orana. Dikan'izany efa ela ny tokony nasorona ny tsikafona. Fa inona ny zavatra mitranga? Lozan'ny gamera mitsikafona, mipady amin'ny vady tanora. Ohatran'ny hoe zay vao nahazaka sipamanjana ohatran'izany de tena fiainana eny amin'ny golf, de fiainan'ny zanaka mpanankarena rehetra ity no hiainana sy izesitiavana, fa le adidy am'le firenena tsy hita ary gouverner c'est prévoir hozy izy ny fitenenan'izay. Nomeza antsika hoa Ramatoaselinina rehefa nanala tsikafokafona. Zao tsika Antananarivo zao mahatsiaro an'i Ramatoaselinina ratsiraka tsara hoe iny ramatoa iny anisany nanao boty, indrindra reto polisy sy miaramila ampiasaina, tsisy gant akory amin'ny tanany, fa de sanatria reo olona qui dit tsikafona dit tay. Ranotay zany. De mba hieritseritra am'zany anie le voninahitry le polisym-pirenena malagasy, le voninahitry le miaramila, le voninahitry le tafika. Fa zao kosa aloha ny zavatra tsy hitako tao anatin'le izy de ny gendarme tsy tao anatin'le izy. Zany hoe misy tafika zany 2 degré. Le tafika reto hajaina fa reto aleo mihina ny tady-kirarony any. Zany hoe ny polisy zany sy ny miaramila dia main d'œuvre de seconde zone non qualifiée, de là c'est là. Angarona ranotay, manala tsikafona ny rôle lahy, tsisy protection, botte de pluie na botte de inona entinao anatin'le rano, tsisy gant tanana, tsisy protection ny vatan'le miaramila. Aveo le miaramila tapitapoka eo voan'ny syphilis. Hoe satria miditra any amin'ny toerana sensible ny virus na ny microbe. Sachant que la plupart des malgaches sahirana mividy caleçon, ary raha adino zay anisan'ny zavatra lafo ny boxer sy ny caleçon, fa raha hoe slip de 1000 bandy de efa mety. Or nefany ho an'ny lehilahy mihaja sy tia vehivavy de boxer no anaovana, fa manomboka lafo io. Ka raha ohatra tsy manana programa ianao andeha hiaraka amin'ny vehivavy de le slip efa tsy de miainga no anaovana, miditra amin'ny microbe, tratran'ny aretina ny zoazoatin'le bandy, maty izy aveo, tsisy tompony andraikitra fanjakana. Tamin'ny andron'ny ravalomanana ny andromby zay madio kokoa, scandale be ary tena vitan'Antananarivo nanongana ravalomanana noho izany. Zao eo ambany masona Antananarivo no milalao ranotay ny tafika sy ny polisy, na ny lehibean'le tafika na ny lehibean'le polisy tsisy mireazira, le vahoaka mitazana. Inona ny sary mivoaka am'zany? Tsy tompon'ny fandrosoana mihitsy tsika malagasy na avy amin'ny mpitondra,
na avy amin'ny entina. Ary ny tena gravy anefa de zao, ny zavatra tena tian'ny malagasy de ny olona mamitaka azy ny tiany fa tsy ny olona milaza azy ny marina. Averiko, ny olona mamitaka azy ny tiany fa tsy ny olona milaza azy ny marina. Ny valala mangingina tsisy miteny ny malagasy, mandripaka ane ny valala any amin'ny faritra atsimona, mandripaka ane ny valala any amin'ny faritra atsimona, ny kolikoly, ny dahalo. Tsy mahavita kolikoly zany ianao a Madagasikara raha tsy mpitondra firenena. Tena miala tsiny aho, tsy mahavita an'izany ianao. Zao raisitsika le le resaka volamena. Misy tantarany izy io ary zay no nanomboka anahako nahatonga anahy nisafidy ny aingina mandram-pahatonga amin'ny mahavita ny ankety any Afrique du Sud. Par rapport amin'ny gouvernement comorienne aloha de aza manohy ianao fa hoe hiverina aty a Madagasikara ny volamena ny Afrique du Sud ary azo eritreretina ihany koa hoe tsy hiverina any Madagasikara ny volamena any Comore. Satria manomboka mitabataba ny Comorianina amin'izao fotoana izao efa nahoana tsika ny tsindriana amin'ny zava-miseho ohatran'izao. Marina sy mitombina en termes de droit le resaka réciprocité. Iny zany tsy miady hevitra amin'iny aho. Fa zao, ato amin'le genezin'le fanaovana exportation illicite-n'le volamena mihitsiny tiako hazavany amintsika. Zao marina matoa tratra ny Bois de Rose tamin'ny 2009 tany amin'ny tranon'ny zanak'Andriamatoa Ravalomanana tany Andranomanelatra dia efa nisy nanao zany talohan'ny 2009. Fa izao, rehefa tonga Andriamatoa Andry Rajoelina dia nalaza tompon'andraikitra tamin'ny Bois de Rose ny fitondram-panjakana par le biais n'Andriamatoa Al Capone na i Pablo Escobar. Zao ny zavatra lazaiko anareo. Rehefa mivoaka ny sary de hito misy ray amin'ireto le voasambotra miaraka maka sary amin'le filoham-pirenena. Iny zavatra iny no tena nanintona anahy ary nahatonga saina hoe ahoana zany. Ahoana ny mode opératoire an'izany atao hoe fitondram-panjakana na olona ambony ao anatin'ny atao hoe fitondram-panjakana amin'ny resaka exportation na hoe opération illicite fotsiny. Dia tsy maintsy mitady olona atokisana izy. Atokisany ho passeur na convoyeur. Dia ny tena nalaza moa zany taloha, tsy afeniny zany, dia ny fandalovany volamena manjavona eo amin'ny aéroport, indray efa anaty avion le izy vao tratra, misy mihitsy piloty mitondra tamin'izany andro zany, tsy afeniny zany. Nisy koa steward dia nanaovan'ny olona règlement des comptes tamina assassinat teny Analamahitsy tamin'izany andro zany. Zany hoe nisy aloha zany ny réseau zay organisé par les hommes de l'État. Rehefa nahita an'izay reto le irakiraka isan'andro de hitan'le izy hoe ato zany lalana, ato an'izao, dia nanomboka nanao réseau privé koa ry zalahy zany.
Zany hoe tamin'tao zany raha ny tompon'andraikitra ao amin'ny fitondram-panjakana tsy afaka mandray izy amin'iny. Satria mety tonga de basy no miainga de tonga de eo am'tapon-dohanao eo, de atsipin'olona ny kopy ianao de maty. Ary nisy zany. Dia efa hita ny rahalahy satria à force de mifandray amindreo le pôlisy reo. Dia mipasy le automatisme sy le sympathie hoe taire lesy, ialahy ve de anona. Ka rehetra mety tsy mahalala intsony hoe opération an'le fanjakana ve ty? Sa anona satria efa manomboka manao ny anazy rehetra. Zany hoe niainga tany am'le olon-dehibe zany le zavatra natao de hitan'ny ankizy. De jereo tsara anie olona tanora kely. Jereo daholo reny niditra ny tsy afara eny, tanora daholo. De ianao zany tsy afaka miteny hoe tsisy le opération nisy. Misy ny opération officieuse, zany hoe tompon'andraikitra ao anatin'ny fitondram-panjakana ny tompony. Ary izy mihitsy ny tompon'andraikitra ao anatin'io zavatra io, ka zay miadaladala am'reny opération isolé reny, zany hoe mi-exploiter an'le réseau taloha, dia mihinana tady kirarony ny résultat. Ny 73 kilô zany de réseau indépendant. Tsisy idiran'ny fanjakana, tsisy idiran'ny mpitondra fanjakana. Fa zao, ireto tsy nahay an'io zavatra io raha tsy nisy modely avy tato ambony. Zao re olona, aza mba kely ihany amin'ny fiainana zany, satria na any fotsiny ary zany de efa mipetraka le injustice. Raha malady ady nareo, dia ny manana moyen ohatran'ny nataon'ireto tovolahy maromaro reto hoe, satria s'organiser zareo, nanomboka nahazo vola zareo, avaiza ny vola azon'ireo tanora reo, nafahany mividy vedety rapide, nafahany nanao lôzistikany am'zany, satria nisy naniraka izy taloha. Nisy naniraka izy, impiry am'teny mba inona moa no tena asan'le boy io? Fa tena ananany daholo ty 4x4 ramolay be rehetrarehetra ty. Eo an-tokotaniny. Izy amin'io tsy fantatrao akory hoe inona ny asany. Fa nanomboka nangingina manko le boy zay zao tatoato, angambany izy tafiditra amin'ny opération iny koa. Fa hitan-drahalahy zany izy nahazo vola izy tato de vidy moramora ny lôzistikany izy, complet ny lôzistikany, miainga amin'ny Mazangana, miainga amin'ny Nosy be, de tonga de lasa. De zao, mieux placé ve le fitondram-panjakana malagasy? Efa samy manao, manenjika an'ireto tanora reto. Ny ministry ny justice manao ny asany alao azava ny resaka. Manao ny asany izy. Tsy mahalala an'izay opération tany aloha tany izy sy ny tany ariana sy ny zavatra mety hitranga. Fa le tompon'andraikitra tany amin'ny voalohany, satria zalahy zao efa manana avion, efa manana jet privé, ny contrôle de sûreté aéroportuaire de ry zalahy ny tompon'andraikitra. Io caméra io tsy mitodika any aminy io rehefa tonga hiditra ao anatin'le avion izy ka lasa. I jet privé io ndray mitoraka tonga de efa tonga any Dubai. Mieux placé ve zany le fitondram-panjakana malagasy? Aleo le atao hoe tena le any ambony mihitsy any afara tampony. Satria nisy ao ny bois de rose. Tsy ny indray mandeha zany ny tenenina. Ary efa nanomboka tamin'ny 2009 no efa nitenenina fa misy ny volamena koa. Ary misy koa tamin'izany fotoana izany de efa nisy koa ny cocaïne na ny héroïne angamba tsy haiko ny filaza azy. Sasany maty teo am-panaovana transfert na transport na convoyeur tratran-tany Maurice. Tout ce qui brille n'est pas or hozy izy ny vazaha zay. Tapitapiky eo misy olona tonga de ary ny tena bandy tena atokisan-drahalahy de zao, le bandy kely avy any amin'ny faritra reny. Satria reny môlamôla vola.
Raha anonona anarana eto aho betsaka ny sahirana, fa aleo aho tsy hanonona anarana satria lasa nampalahelo ahy ry rahalahy reny satria rehefa mahita zavatra ohatr'izany ary ianao de inona no ataonao? Vola be le zavatra anie. Opération iray na roa de milamina ianao. Petrahanao amin'ny plasin'le boy kely. Opération iray na roa. Ramble iray na roa de efa milamina ny ajo. Ramble iray na roa de efa milamina ny anaina andretsi-toaina. Afaka mividy volamena indray aloha. Raha tsy miteny hoe manao exportation-na volamena izy tsy ao anatin'izany kosa aloha n'aina. Fa mba hampirevenany madama zany hoe ity indray ny bague logerie na ny collet ty anaovandreo hariva. Na ny teny zao ary manao an'izany rehefa ampifalifaly an'i madama hoe ty ny collet, tiaka anaovana hariva. Maika fa hoe misy vola mialany avy any amin'ny Ramble. Ramble iray na roa. Opération volamena iray na roa. Opération bois de rose iray na roa. Bandy kely tsy aninona hitanao tery Tamatavy tery. Izy indray no mampianatra anao miaina amin'izao fotoana izao. Gaga ianao. Finality nampanankarena an'lahy rehefa nataony ankety, any an-dàla mpanao bois de rose sady mpanao volamena. Ihirakiraky ny mpitondra fanjakana. Ianao de miteny hoe mipetraha lesy tsara. Da ny lahy mandeha any fa zaho tsy miresaka am'lahy. Ny famantaranandro amin'ny tonga de le lafo be ireny. Gaga ianao. Fa ahoana ity no nampanankarena an'lahy ohatran'io? Miasa lesy za lesy zao. Ataonao ny ankety, ataonao ny investigation nga tsy fantatranao hoe zao no nataon'iny. Irakiraky ry zalahy iny na mitady vehivavy taloha na ohatran'izany. Ah bon? Le zavatra ohatran'izay zany mahatonga anahy miteny hoe kolikoly. Tsy nisy io opération-na volamena io raha tsy niainga tany am-mpitondra nanomboka tamin'ny 2009 no tena niainga ary tena hoe ambolongany io zavatra io. Ny tenako moa tamin'izaho nipetraka tany Dubai zany roa taona dia nisy nanatona aho hoe ndao tsika hanao volamena. De nao efa zatra ny zavatra hoe institutionnel, légal et tout. De ny recruter olona zany mitady ny procédure atao. Tsy tafavoaka mihitsy. De gaga be reto le Dubai reto zany. Mpanankarena reo. Indray ministry ny pôlisy taloha tamin'izany andro zany zany général ireny ankiray. De ny indray anisan'ny hoe cousin-n'ny prince, manana building maromaro à Dubai. De mezan-dralahy zaho hoe tsy mahavita n'inona ianao hozy izy. De taitra be. Non, zay hozy izy, il suffit fotsiny zay miteny hoe taire ny opération volamena de misy gasy hozy izy tonga de même pas 20 jours après tonga eo ny volamena. Taitra be. Ah bon ve va? De firy kilao amin'izany aho sy ny karazany. Bon, minimum 150 kilos. Ils viennent avec leur jet privé. Ils nous livrent. Ça passe par un organisme aloha zany zay vao tonga any am'le olona tena tompony. Satria mandeha réseau officiel le izy rehefa tonga any Dubai. Ils ont leur compte ici. Efa manadiady ianao, mpitondra fanjakana izy ireo. Ka ahoana moa ny havitanao an'izany? Tsofoka ao anatin'ilay izy ianao tonga de mety fahafatesana ny azonao amin'izany. Tsy mahavita an'izany aho. Any aminay tonga de mamono raha vao miditra ao anatin'izany réseau zany ianao tonga de réglen'dralahy eny Ambatobe eny anakapoaka any zany. Voaka an-trano tonga de tratratratratra. Teo ambany masoko ny tofiran-dralahy an'le boy le velona moa izy taty aoriana. Le nitondra Audi 3 porte iny. Teo ambany masoko. Réglement-na zavatra mifangarongaro ohatr'izany. Ka niditra atao anatin'le business le olona nefa io business io misy tompony.
misy olona ray tompony io ary zay no mahatonga an'le fidinan'le vidina volamena any Madagasikara, ary zay no mahatonga an'le fanjakana ma-interdire an'le exportation na volamena, satria plus izy interdit dia satria tsisy mpividy ao an-toerana dia plus midina ny vidiny, plus zalahy mahazo bénéfice any Dubai. Tokony ho fantatritsika menakavy zany hoe maninona moa ny interdit ty zavatra ty, satria zalahy no mitazona an'io, izy no tompony andraikitra amin'io, izy no mafia manara-maso an'io. Même pas au niveau ministère zany a, tena aloha hazava, même pas au niveau ministère, fa any an-tapitapiny any. Misy tompony io, ary raha vao miditra ao anatin'izany ianao dia hoe dobonao. Ka ny dahalo zany, ady atao amin'ny firenena zany, tsy le dahalo any atsimo, danjerosy reny, fa reny koa zany misy mibaiko azy au niveau any tafika any, manome mibala, sy mitafondro sy mibasy, ahafahany maka omby aman-jatony, manofa basy, miaro an-dany lesa mitsoka fa ho avy ny miaramila, dia aiza nisy eo fléau ohatran'izany ka tsy ho resy, kanefany misy tompony andraikitra ambony ao anatin'ilay zavatra. Zay ny azoko lazaina ny amin'ny androany satria niova zany ny fomba fanaovantsika fandaharana, tsy mihoatra ny adin'ny ray sy sasany intsony tsika, satria tsy maintsy jerena ihany koa ny fahasalamana, ka dia ametraka veloma amintsika menakavy aho. Ty hery ty moa zany de nisy nangataka fa de maro nareo no nangataka amin'izy ity, de ho alefako, de rehefa beditsika de bedin'ny YouTube a, de hitantsika eo, nga Engelbert Humperdinck moa zany manao anazy ity a, de mihaino tsika, de hitantsika eo hoe menga ve le hira sa tsy menga, toy ny hira to manko tamin'ny tena mbola zaza zany, de je peux vous dire qu'on m'a bercé zany par ce type de chanson zany. Tamin'izany manko Amerikanina mainty zay no tena tompon'ity Please Release Me ity, adinoko vehivavy izy zay a, ary ny repreneur-ny nga Engelbert le izy taty aoriana. Dahoary a, veloma mahafinaritra ho antsika menakavy a, mampamango ny anisy sy ny any amin'ny faritra rehetra any aty a Frantsa. Dahoary. Please release me, let me go. For I don't love you anymore. To waste our lives would be a mistake. Release me and let me love again. I have found a new love, dear, and I will always want her near. Her lips are warm while yours are cold. Release me, my darling, let me go.
don't love you anymore. So release me and let me love again. Please release me. Can you see? You'd be a fool to cling to me, to live life would bring us pain. Release me and let me love again. Thank you, sir. Days and wait tonight. I have left for you behind. For you don't belong to me. Izay tsy malala dia zany hira zany dia hiran'ga Freddie Fender. Ary ho anareo mpitendry gitara tsy nisy ny Fender raha tsy nisy nga Freddie Fender. Raha ohatra fotsiny zao jerena ato amin'ny j'aime am'zany hira zany 124 000 j'aime ary 17 600 000 nijery azy nanomboka tamin'ny 2007. Fa zany hira zany efa tany amin'ny taona 580 tany ho any no niainga. De matoa Freddie Fender goavany zany, tena goavany zany, au même rang de maro e. Aleoko tsy mi-citer fa vous allez découvrir de temps en temps satria hanomboka andefa an'ireny aoriana. Wasted days and wasted nights I have left for you behind. For you don't belong to me. Your heart belongs to someone else. Fandehavana fandizana slow tamin'izany de tena de indromaka de intelo mamely, indromaka de intelo mamely. Asa raha mba fantatry ny tanora am'zao fotoana zao zany. Eric mananao zany lavitra be zany zany re. Lavitra miafy zany. Tao. Wasted days and wasted nights I have left for you behind. For you don't belong to me. Your heart belongs to someone else. Why should I keep loving you when I know that you're not true? And why should I call your name when you're to blame for making me blue? Don't you remember the day that you went away and left me? I was so lonely, praying for you only, my love. Why should I keep loving you when I know that you're not true? And why should I call your name when you're to blame for making me blue?
Do you remember the day that you went away and left me? I was so lonely, praying for you only, my love. Why should I keep loving you when I know that you're not true? And why should I call your name when you're the blame for making me blue? Filma daholo ary filma finaritra tompoko santionana zany mbola maro ny ohatran'izany mandram-peona tompoko io ara fa mitabataba ny YouTube filma tompoko mandram-peona daholo tonga de manoratra menamena be mihitsy ny YouTube